Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara zove amin'ny zana-bolana avy hatrany amin'ny ankapobeny aloha raha ny eto Madagasikara dia mbola somary nazovana ny tsioka avy any atsinanana raha taty amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara fa ho an'ny ilany andrefana kosa mipetraka hatrany ny orana tandritrahona izay mety araikotroka misy an'io tangondraona hitantsika ao avaratry ny Madagasikara io izay tsy ahina akory ny mety ho fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara fa manomboka any amin'ny talata any dia miverina mazovana ny rivotra avy any andrefana vokatray dia miamitatra tsikelikely ho an'ny avoatany indray zany ny tandrividraona raikotroka hitantsika rehefa avy eo ny tena mahakasikasika an'izay ny maripana ihany koa dia tombanana misy fiakarana tsikelikely ny maripana zany ato anatin'ny telo andro ho avy indrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia andraona ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany mety hisy ny tandrividraona ny faritra analanjorofo sava sy ny any amin'ny morotsiraky ny faritry sofia sy ny morotsiraky ny faritry diana ny ambony kosa dia malika tanteraka ny masoandro ny rapiso tolakandro kosa indray misy ny tandrividraona raikotroka hitantsika any amin'ny faritry melaky izay ny faritry bongolava ny ampitanin'ny faritry melaky ny ilany andrefana amin'ny faritry vakinakaratra manorana tandrividraona ihany koa ny andro any faritry sofia sy ny any amin'ny faritry diana mandraona ny andro any faritra analamanga ny faritry tasy ny ilany atsinanana amin'ny faritry vakinakaratra moromanima tsy hatrambony sy ny faritry iorombe iny maina kosa amin'ny ankapobeny ny faritra sisa raha ny maripana ovinavina amin'izay rapitso izay ny ambany indrindra aloha dia manodidina ny 4 any avoatany ary ny morotsiraka kosa manodidina ny 13 ka hatramin'ny 17 degré celsius fa ny ambony indrindra amin'ny maripana zay dia saika tafiakatra ny 30 degré celsius avokoa ny maripana ambony indrindra manerana ny nosy ny avoatany sy ny any amin'ny morotsiraka izay mahatratra any amin'ny 9 degré celsius ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny toetry ny androntsika ho an'ny andro ny talata kosa indray mitoy hatrany ny tandrividraona raikotroka amin'ny tapakandro ariva ho an'ny faritry melaky sy boeny ary ny faritry bongolava ny ilany andrefany avoatany ihany koa miandry an'izay tandrividraona raikotroka izay ho an'ny faritra atsimo atsinanana ny district Antolanaro ary ny morotsiraky ny faritry sofia kosa dia manorana tandrivindraona amin'ny ankapobeny indrindrindra moa zany amin'ny takariva any ho an'ny avoatany misy ny raona mitsokotoko izay somary maina ihany aloha fa tsy dia mety ahitana tandrivindraona ao anatin'izay ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay dia mbola saika maherin'izay 30 degré celsius izay ny maripana manerana ny Madagasikara mahatratra 30 degré celsius hatrany ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry betsiboka na maranatsika ny fandarana amin'ny tian'io tia raha ny andro ny alarobia somary hitatra ho an'ny avoatany izay tandrividraona raikotroka izay raha ny tombatombana satria dia mahazovana tanteraka ny rivotra avy any avaratra andrefana araka ny efa natsidika tany am-piandohana ho an'ny tapany avaratry Madagasikara kosa dia mandraona ny andro indrindra ny any amin'ny faritry sofia sy ny any amin'ny faritry diana mety hisy ihany koa ny tandrividraona any amin'ny tendrony atsimo atsinanany Madagasikara iny ny ambony kosa dia maina aloha ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay manodidina ny 2 ka hatramin'ny 3 ny avoatany ho an'ny morotsiraka atsinana Madagasikara kosa 3 ka hatramin'ny 9 degré celsius ary ny any andrefana 3 ka hatramin'ny 7 degré celsius izay maripana ambony indrindra izay ny mety eo tamin'ny tian'io ty ary raha fisy ray fotoana manaraka veloma tompoko.